5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Samy nitondra ny teny fiarabana sy firariantsy ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fahatratrarana taom-baovao avokoa ireo filohan'ny fikambanana sy mpanao politika. Ho taona ny fahombiazana ny taona 2024 izy ireo ary ho lavitry ny olana maro toy ireo nosedraina tamin'ny taon-dasa. Ny ompana betsaka tamin'ny fampanjakana ny fihavanana ny afatry ny tsara azana Désiré tamin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity. Miankina amin'ny isambatan'olona hoy ny kardinaly ny fampandrosoana sy ny fampanjakana ny fihavanana amin'ny ankapobeny. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filoha breziliana Inácio Lula da Silva taorian'ny nahalany azy ho filoham-pirenena ny volana oktobra. Mpitandron'ny filaminana manodidina ny iray alina no nahetsika hitandro ny filaminana nandritra izay. Araha avy hatrany ary andinindinindreo. Ampifaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny hijidiana indray ny tokantranonao amin'ity ala ity tonga soa. Atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ety ampanomboana dia tsy hay ny tsy arabantsika rehetra na tsipaka ny taona 2024 ka natratra ny taona vaovao any androany. Ho taona ny fahasalamana sy fahombiazana ho antsika rehetra ny taona 2024 fanomboantsika ny fampahalalam-baovao dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra natratra izao taona vaovao 2024 izao ireo olon-tsotra. Filohana fikambanana mpanao politika sy firaisamom-pirenena sendra ny mpanao gazety dia rahantsika avy hatrany ary izay teny firariantsoa samihafa izay. Dia faly mahitanareo mpanao gazety tonga maro be ohatr'izao ary dia mba ampitao ny firariantsoa sy ny firariana fahombiazana ary indrindra fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy mbola ho avy ny farany ary tsy maintsy misy ny farany dia manana fanantenana. Araraka izany mino fotsiny ihany aza matahatra mihitsy amin'ny fahasahiana hijoro hatramin'ny farany. Izay zany dia mirary taom-baovao sambatra sy herendoza ho an'ny olona rehetra. Rabana tsika menakavy tratry ny taona vaovao tena 2024 izay taona andraindrayntsika ny fanovana lehibe eto amin'ny firenena. Manantena zany tsika fa tsy afaka mijanona anatin'izao fahaserana sy fahalovana izao firenentsika. Miankina amintsika vahoaka io, miankina amin'ny tsirairay avy io. Mangataka tsika ho andrehetrarehetra ary tsika olona mino an'Andriamanitra, mino an'Zanahary isika mba hahitahany ty firenentsika ty ny Andriamanitra sy ny razana, ny tsika koa zany tokony mba ndraikindraikitra ho tonga saina fa ho firenena vanina, firenena tsy miangatra no eto amin'ny mpitondra tsy miangatra no tokony mitondra an'ity firenena ity. Dia voalohany indrindra dia arabaina isika mianakavy fa nahatratra zao taona 2024 zao nahatsipaka ozy ny teny malagasy ny taona 2024 iny na dia mafimafy ary tamin'ny lafy maro ka dia manatitra ny firariantsoa ho antsika mianakavy mba ho lavitry ny aretina mba tena hanjaka ny fitiavana, ny fahamarinana, ny fahamasina fa izany mitarika filaminana fa atsika mba hahomby miara-mientana ho amin'ny fampandrosoana ka dia ahita soa isika mianakavy lavitry ny herisetra amin'ny endrindrehetra fa mba samy hampanjaka tena fifankatiavana sy ny filaminana. Miarabantsika vahoaka malagasy rehetra natratra ny taona vaovao dia amin'izao taona vaovao 2024 izao ny fiangonana apokalipsy izay tarehin'ny pasteur Moela Mivady dia mirary soa ho antsika vahoaka malagasy rehetra na ny aty an-drenivohitra na ny aty ambanivohitra na ny mahantra na ny antonony na ny manan-karena na ny mpanao politika na ny mpitondra fivavahana rehetra dia irariana dia mba na dia isy aza ny atao hoe loza mitranga isa taona amin'ny firenena sy ny isambatan'olona itsika dia mba entina mbafaka mba ho afaka an'izany ka mba atapitra ny taona 2024 indray dia samy ho tain'Andriamanitra atao le nyity taona vaovao ity. Mirary soa ho an'ny mpijery tsika rehetrarehetra mba hiarendoza mba azo fanambinana hisonitra amin'ny trano Malakariva amin'ny zavatra izay atao dia mba mirary fety sambatra sy mirary taom-baovao
mahafinaritra atsika rehetrarehetra be ny tombaovao a dia masa mahita fahasambarana fifaliana fombiazana amin'ny zay rehetra zay atao a mandrehetra zay mijeriny zao fahita lavitra zao. Fantatra daholo ny fanamby mipetraka hoentitsika miatrika ny 324 izay vao nidinganitsika omaly kanefa irariana zany ity taona vaovao ty mba anovo hery ho antsika ka ahafahantsika magnamafy ny firaisan-kinantsika ny fandraisantsika anjara ahafahantsika mametraka ambonimbony kokoa ny tahan'ny fanatratrarana ny tanjona ho fametrahana ny tontolo vaovao ireharehantsika mianakavy fa izay rehetra ezaka ataontsika dia mifantoka manontolo amin'ny fitsinjovana ny olombelona ao anatin'ny fiarahamonina sy ny isan-tsehatra ko dia mahavitafety sambatra anatin'ny fahasalamana na dia azo lazaina fa marefo dia marefo ihany ny toekarena netitsika mpiasa miatrika ity taom-baovao ty dia arabaina tratry ny taona e. Ireny zany ny teny fiarabana sy firarian-tsoa avy amin'ny filohana fikambanana sy mpanao politika sendra ny mpanao gazety fa nitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny kardinaly Tsarazana Désiré nambarany fa miankina amin'ny sambatan'olona ny fampandrosoana sy ny fampanjakana ny fihavanana. Betsaka ho izy ny zava-niseho teto amin'ny firenena ka tokony amisavisany tsirairay ao anatin'izay. Andeha rahantsika izay afatra mavesatra nentin'ny kardinaly zay. Tsy ho tanteraka anefa io raha tsy isika mihitsy no samy miara-misalahy mandray ny andraikitra tandrify antsika mba hikatsaka sy hampanjaka izany fiadanana izany. Fiadanana iny tokoa moa no hitantsika raha toa ka tsy misy sakafo hoanina ny ankamaroan'ny olona noho ny fidangany vitim-piainana. Fiadanana tahaka inona no igontsika raha toa ka mandy tsy lavoloha ny ankamaroan'ny malagasy satria manjaka etsy roa ny tsy fandriam-pahalemana. Fiadanana manao hoana no andrasantsika raha toa ka maro reo tsy manan-kialofana noho ny fangalarana ny tanin'izy ireo zay ataon'ireo tsy matahatody. Tsy isy fiadanana raha tsy hampanjakaina ny fandriam-pahalemana. Tsy isy fiadanana raha tsy ny marina, ny rariny, ny hitsiny no ahindrahindrantsika sy lolohavina an-tampony loha. Tsy isy fiadanana raha tsy entina anasoavana ny be sy ny maro, ny fananam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Tsy isy fiadanana raha tsy tandrovana sy ajaina ny fiombona ny voaka malagasy. Tsy isy fiadanana raha ripoka daholo ny ala. Mavesatra izay afatra izay ary misy entina makivakiana ny taona vaovao 2024 izay nanomboka tamin'ity androany ity. Fa ho an'ny fitomboan'ny taona ho an'ny androany ihany koa dia maro ireo mpinona metraka ny fiainany sy ny taona vaovao eo ampelantanan'Andriamanitra. Androany alahady voalohany volana janoary 2024 nafonja ihany koa ny afatra mipiretra sy ireo mpitondra fiangonana nandritra ny fotoam-bavaka tamin'ity androany ity. Nelahy Ranevson.
fianakaviana mifankatia sy alanitra ety atany, io no loha-hevitra nomeny ny pretra amin'ireo mpino tonga namonjy ny lamesa androany maraina teo amin'ny ekara Masina Misely teo Antotapenaka. Tsy misy fiovana fa toy ny nisy lamesa isak'alahady ihany ny teo amin'ny tsisy ekara nanaovana fanajajina androany ity. Tonga maro ihany koa ireo kristianina rano fanazavana. Ny fandaminana teto amin'ny paroasy Masina Misely io dia lamesa telo zany no nomanina, dia tamin'ny enora sasany dia tamin'ny sivy sasany ary amin'ny 4 ariva. Raha ny fahatongavan'ny kristianina io dia mahatonga maro dia maro ny kristianina androany maraina niara-ny ombom-bavaka. Fianakaviana mifankatia lanitra ety tany, izay no afatra nomeny pretra antsika zany tamin'ity anio ity. Dia Masina Maria reniny malagasy rehetrarehetra, dia izay ihany koa no irariana soa antsika mianakavy isa-tokantrano amin'ity taona vaovao ity. Mirary soa antsika mianakavy ahitany soa, ahitany tsara eo ambany fitahian'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika mianakavy. Efa fataon'ny mpino isan'ny taona nisy misafidy ny hivavaka rehefa manomboka ny taona toy izao, rano fanazavana. Zava-dehibe hoy izy ireo ny manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Ie, efa tena programa tena efa manana mihitsy hoe hisaotra n'Andriamanitra lehibe amin'ny fitantanany natratrarana ny taona vaovao sy ny natsipaka ny taona 2024 dia tena efa programa be mihitsy zany ny anandro any. Tena isa-taona mihitsy zany izay satria zava-dehibe no misaotra n'Andriamanitra rehefa misy ny fitahiana ohatran'izay. Anoroana ny kristianina rehetra tsy hakanavaka zany fa tena tao-pahasoavana mihitsy ny taona vaovao hoe tratra n'izany taona vaovao izany. Ingaliny fianakavinay mba iorina mafy eo amin'ny fahasoavanao sy ny fiakananao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Opatsika mianakavy any tompo. Dia izay ihany koa no hoentintsika manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ary entina misento anaty adoka fohy vetivety ihany koa. Ny ambiansa teo am-pitsenana ny taona 2024 teny rehetra teny sy ireo toerana ny karakara lalonana samihafa ho an'ny teto Andrenivohitra, eo ihany koa ny ambiansa tamin'ny fitsenana ny taom-baovao tamin'ireo faritra samihafa. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo avokoa ny mahakasika izay, aza misaraka aminay ary. Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Mamelona ny araba tombo kilasy tombo vavy hijanona ao anatin'izay akon'ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao izay hatranosika ao anatin'ity tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ity. Nateo aza ny alim-pandihizana sy ny fiaraha-mifaly tamin'ireo toeram-pilanonana isan-karazany tsy latsa-danja ihany koa. Ny fiaraha-mifaly teo amin'ny samy fianakaviana, ny teo amin'ny samy mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra na mpiara-monina ihany koa samy mifaly sy ny fety ny rehetra teo am-piandrasana. Ny taona vaovao 2024 Gaëtan Andriatsilavo. Nafana ny fety ho an'ireo fianakaviana, mpiara-miasa, mpiara-monina ny aliny 1 Desambra 2024. Na eo aza ireo toerana maro nahafahana nandeha ny tsena ny taona vaovao, maro ireo ny safidy hivoaka teny Analakely. Adino avokoa ny olana sy ny disatisa rehetra hatr'izay. Fiaraha-mifaly, fifampizarana amin'ny fomba tsotsotra no zava-dehibe raha ny farazavana. Mahafinaritra aty vahiny ity, mbo miaraka ny vady aman-janaka sy ny karazana zany aty mbo mahafinaritra kely. Aty zany mbo mahafinaritra kely, mbo miala kely amin'ny isa-taona dia mbo mahafinaritra aty.
Dia mba hitondra taona zina ho antsika malagasy ty e. Mafimafy loatra le nentina teo ka samy toa avy ty raha mbola nahoana. Fahombiazana zany fanantenana ho anay amin'ny taona vaovao io. Ia, ie. Io aloha zany dia isaoran'Andriamanitra fa raha narary afaka nitsabo moa misy ny olana nahavoava foana e. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tafavoaka iny dia manantena fahombiazana amin'ity taona vaovao ty ho an'ny malagasy rehetra. Tsy latsa-danja ihany koa kilazay ny teny amin'ireo espasy isan-karazany. Teto amin'ny PK0 manokana, nafana ny fety sy ny fitsanana ny taona vaovao ho an'ireo tanora maro namaly ny antso. Ho an'ny mpanakanto FSC manokana, samba no ny akatsehatra nanafana lanonana faran'ny taona tahaka izao. Ny taona vaovao aloha to dia milay be, to dia tsy izy be saona sandrikely. Mafana be tao anatin'ny tao zay ny tsena ny taona vaovao, safa be, mafana be. Mafana be mihitsy ny tao zany le taona vaovao zany to dia name zavatra hafa mihitsy ho anay. Dia ny émotion zany, ny émotionnel zany zay tena nomeny ny taona vaovao hoe zay niatrika live ohatr'izany. Hoe niaraka tamin'ny public zay nanao faran'ny taonanay, zay zay mbola tsy nanao an'izany safa. Mahafinaritra be. Ny zana ireo mpanakanto akafizin'ny tanora ny nantsoina hoe ny mpikarakara ny hetsika teto. Samy afa-po vokatr'izay, na ireo natsoina na ireo mpanakanto, ary indrindra ny mpikarakara ny lanonana. Misaotra anareo rehetrarehetra namaly antso dia misaotra anareo tonga mbola misy artista mandeha amin'izao mbola atao anaty fetsika. Eo ihany koa ny taona vaovao mirary soa anareo rehetrarehetra dia mirary taona zina daholo antsika rehetrarehetra. Ny ekipan'ny Bagstyle tompoko makasitraka anareo tsara be ny fety dia mirary soa. Soana artista moa hitantsika fa reo no anisan'ny malaza, anisan'ny andrarezina eto an-tanàna. Reo ihany koa présent fa tsy hoe rehefa tsy présent dia tsy andrarezina. Anisan'ny tian'ny olona zay nanaovana soa famezana fafinaretana ho an'ny mpakafy, famezana fafinaretana ho anay karakara ihany koa ny anome zavatra tsara ho anareo. Dia izay fitianana ny reo artiste reo dia nafinaritra ny fety tonga ny olona, nafinaritra ny ambiance nareo sisa no isaorana be dia be sy rariana taona zina. Fanantenany rehetra amin'izao taona vaovao izao ny ampivoatra ny fari-piainan'ny isan'ny tokantrano. Ny aina ao anaty fiarahamonina lavitry ny tahotra sy ny tebiteby, vokatry ny fanafiana amin'ny tapiadina sy ny asan-dahalo. Eo ihany koa ny fialana amin'izao fahasahiranana sy ny fisonotry ny vidim-piainana izao, indrindra amin'ity taona 2024 ity. Ny tamin'ireo toerana voatety ny ekipa ny sampy amina fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo ihany moa renentina taminao tany an-tokantrano ireny fa mino zay fa samy nanana ny fomba ny tsenany an'izay taona 2024 izay ihany koa ny rehetra atao anatin'izay. Izay ihany koa ny teto Andrenivohitra fa nilamina tamin'ny ankabeny ny fanamariana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024 tao amin'ny Renivohitra Vakina Karatra. Maro amin'ireo ray aman-dreny no nisafidy nitondra fianakaviany hiala voly teny amin'ny gara sy ny arabe ny fahaleovantena. Tsikaritra nandritra ny fanadiadiana fa zara raha nisy vola nanaovana fety ny mponina tany an-toerana ka ny fampifaliana ny ankizy fotsiny ihany sisa no natao. Lara-pamena tao anatin'izay Kolo Antsirabe. Tsy toy ny isa-taona ny fanamariana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024 ho an'ny teto amin'ny Renivohitra Vakina Karatra manokana. Raha somary nangingina izany tamin'ny taon-dasa arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia tomay folona kosa tetỳ amin'ny gara ho an'ny famaranana ny taona 2024. Maro amin'ireo ray aman-dreny no nisafidina mpilalao ireo zanany na dia eo izany fahasahiranana misy amin'ny fiainana andavanandro dia izay kely ananana teo am-pelantanana no nentina nampifaliana ireo ankizy raha ny fanadihadiana natao. Ianao moa zany raha vao miala voly dia tsy maintsy mamory ny vorivory olona maromaro vahoaka e. Zay zany mba hatondia makety. Amin'ny ankapobeny aloha le vola somary manifinify ihany fa nefa tsy maintsy miezaka mampifaly ny fianakaviana vady aman-janaka zay e. Fiainana zany raha mahita mafimafy fa tsy
tsy maintsy misedra an'izany e zay ny tena maro ty aloha zany mba mahazoazo kely fa le farany taona teo alohaloha teo le tratran'ireny le aretina sy fahasaranana reny dia amin'ity mba hazoazo kely mifety e sady mba nomanomana kely ihany koa ny sakafo aloha dia efa niomana ary zao zay zao dia efa ody karakaran'izany dia rapitso andeha hivavaka hita hoe mahafinaritra aloha efa mba misokatsokatra ny sain'ny olona hita amin'ny endriny eny na dia somary sahirakirana miresaka arabola le fanomanana aloha tsy dia hoe nanao fanomanana be fa dia zay kely eo an-tanana no entina ny ady tsara aloha ny tamin'ny tenony tamin'ny heritaona satria tamin'ny heritaona ohatra ny sady voafehifehy no ratsiratsy ny andro fa tamin'ity mba milibra ny olona dia mba mahazo aina tsara ny afaka mivezivezy zany fahitana fety loatra eto ohatran'ny maivamaivana ny etomanany tsirairay ohatra ny mbo tsy dia hita hoe mety ohatran'ny hoe tsy visina zany dia efa marisarisa ny tsirairay mirary soa antsika rehetra moa zany mba ahita fety feno asambarana daholo moa mitsatso ny taona rapitso daholo ny tsirairay betsaka ireo kilalao sy fialamboly ho an'ny ankizy tazana tetỳ amin'ny arabe ny fahaleovantena teto Antsirabe ary anisany nahasarika ireo ankizy maro ny fitangenana manège raha oharina amin'ireo kilalao sy fialamboly maro samihafa tsikaritra hoe ireo tompona manège fa tsy manam-bola ny ankabeazan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny sahirana ireo ray aman-dreny no fiakaran'ny vidim-pianana diso tafahoatra na dia eo aza nefa izany fahasahiranany vahoaka izany dia tsy nisy ny fampiakarana ny sarany amin'ny fitangenana manège. 10 ariary mitangena manège olona ray hatreto aloha dia mbola tsy hita hoe fahatiatiko fa mbola vao mikendry mihitsy raha tsy hoe rapitso dia faty hoe fahatiatiko ve zay sa hoe ahoana zao izy miodina mandrapa tsy hoe maraindraina vao mody dia mitohy rapitso inzay dia latsinay zay mandrava manège dia mody amin'izay manège sy niakatra aloha zany fa namiakatra be ny zavatra rehetra manège tsy nasiana fiakarany ny maty antoka aloha tsy hoe tsy misy fa ny mety hoe tsy misy tombony aloha mety zavatra izy fa maty antoka tsy dia misy mifety tsara fa ny olona zany tena maisamaisatra tena nitako aloha tena tsy manam-bola tena miaina be fa efa mividin'ny malagasy amin'izao mety tsy manam-bola ny vahoaka zay ny tena antony voalohany mo faharoa koa mety ny toetrandro mety matahotahotrokana mitady manambanambana mantsy ny orana tena sarotra amin'ny fiainana tena raha mahita e vary amin'izao lafo beko tsy le ny olona vidianana vary tsy zay tangenana manège tena misy fiatraika amin'ny be dabe tena be dabe misy le izy na dia tsy ampy azy nentomanana dia mba akalazao amin'izay mampety azy ihany ny fety fa ny fety mandalo e any commune aloha zany dia azo ifampiresahana ihany izy tamin'ny anina dia ny angavy zahay dia nanaiky an'ilay fiangaviana izy dia mba isokana be dabe any commune zay satria hita le tsena hoe tena tsy mety dia nilefitra kely izy tamin'ity zany tamin'ilay droit araka izany dia tsikaritra fa mianao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy ankehitriny na dia teo aranefa izany dia tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fanamariana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny nandraisana ny taona vaovao 2024 ho anteto amin'ny renivohitra ny fatrofaky nakaratra manokana. Izay ihany koa ny tany Antsirabe fa na eo azy izay fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny izay. Na resaka ihany koa ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao tao Antsiranana ny mpanao gazetiny Cool TV FM many an-toerana moa no andao omentsika fotoana ahafahana mitondra n'izay akony fitsenana ny taona vaovao sy ny akony fetin'ny faran'ny taona tany an-toeran'izay. Tafara ny fidikodignana tanàna nampisehoana ny afaliana fahatratry ny taongo 2023 tamin'ny alalan'ny moto ndraiky fiarakodia dia saika nahitana olo mifety avokoa ireo toeram-pilanonana misy teto Dikosaretsy tapo-tanàna. Ho an'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian sy ny gouverneur faditra Diana Daoud Mariska dia teto amin'ny Hôtel de la Poste no ny finidiny ary tsy tara ihany koa ny sasany niandry ny voalohany volana janoary 2023 zay nisafidy teto amin'ny cabaret chez Maxime Skama.
dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Androany no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny filoha breziliana Inácio Lula da Silva taoriany nalany azy ho filohan'ny pirenena ny volana oktobra lasa teo. Mpitandro ny filaminana manodidina ny ray alina no nahetsika hitandro ny filaminana nandritra izay raha ny fantatra tsy hiatrika ny lanonana ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro. Androany alahady voalohany volana janoary 2024 no anao fianianana sy ho apetraka amin'ny fomba ofisialy ny filoha breziliana Inácio Lula da Silva tahotriny nalany azy ho filoham-pirenena ny volana oktobra lasa teo. Raha ny fantatra tsy hanatrika ity lanonana ity ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro izay efa niala teo amin'ny firenena tahorin'ny fahareseny nandritra ny fifidianana ny fanendrenany tamin'ny Inácio Lula da Silva. Manodidina ny atelo hetsy eo ireo olona andrasana mandritra nyity lanonana ity. Entitra ny filaminana ary hampitandro ny filaminana manodidina ny arivo eo no fa hitandro ny filaminana amin'ity androany ity. Rehefa tsy teo amin'ny fitondrana nandritra ny 12 taona izao tafaverina izao indray Inácio Lula da Silva 17 taona ity filoha ity amin'izao ary fanovana zavatra maro no zavatra andrasan'ireo mponina any an-toerana amin'ity filoha vaovao ity. Tapitra treto ihany koa ny fampalalam-baovao an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho taona zina amokaran-sosiny tsara ho antsika rehetra ne ity taona 2024 ity mandrapitafy indray ary tomboko lasy tomboko vaveloma tompoko. Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.